Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Na dia lasa sy mielona avokoa aza ny zavatra rehetra, toa nahakivina nampalahelo ny eritreritra izany teo amin'ny fiainanao. Mety ho angamba ianao hoe tahaka izay, na ho koa ianao hoe tsy misy fanantenana intsony ny amiko. Dia izao ny zava-dehibe, mbola eo ianao, nomen'Andriamanitra tombonandro ianao ary afaka mifampahery isika. Izao no teny fohy tiana atolotra anao. Tsy misy tara loatra izany raha toa ka mbola tianao no tonga ho ilay olona izay nirianao hatr'izay. Tsy misy tara loatra izany raha toa ka manapa-kevitra ny hiova ianao amin'izao fotoana izao indrindra. Tsy misy olona niza afaka nakana anao tsy hanao izany raha toa ka te hiova ianao. Ianao rery ihany no misafidy izay lalana tianao aleha. Noho izany safidio ary izay tsara ary everina indray, tsy misy olona afaka ny anakana anao tsy hiova ho amin'ny tsara raha toa ka fanirianao izany. Ary vonina nampy anao amin'ny fomba rehetra mba ahazahoanao izany ilay raintsika ny an-danitra raha ekenao ny anaovana izany. Araka ny lazaina ao amin'ny Salamo 4:30 manao hoe: andramo ka izaho fa tsara Jehova, sambatra izay olona mialoka aminy. Amen. Ne t'en fais pas pour demain, car Jésus est ton ami. Moi, j'ai remis ma vie entre ses mains. Sois pas effrayé, oublie dès le matin tout ce qui peut t'accabler, car Jésus veut être l'ami qui essuiera tous tes pleurs. Et si ton cœur est meurtri, je sais, je peux me relever. Je suis sûr, j'y arriverai. Et quelles que soient les épreuves sur mon chemin, ma vie est entre ses mains. Ne t'en fais pas pour demain. Et ne sois pas effrayé. Oublie dès le matin tout ce qui peut t'accabler, car Jésus veut être l'ami qui essuiera tous tes pleurs. Alors si ton cœur est meurtri, va par-lui sans peur. Je sais, je peux me relever. Je suis sûr, j'y arriverai. Et quelles que soient les épreuves sur mon chemin, ma vie est entre ses mains. En Jésus, je me relève. Avec lui, j'y arriverai. Et quelles que soient les épreuves sur mon chemin, oh, ma vie est entre tes mains. Chorale, mélodie céleste, Ambujatovo. Si des épreuves surviennent, que tout semble s'écrouler, quand le frère et l'ami même ne sont plus là pour t'aider. Rappelle-toi que Jésus est l'ami
qui essuiera tous tes pleurs. Alors si ton cœur est meurtri, va, parle-lui sans peur. Je sais, je peux me relever. Je suis sûre, j'y arriverai. Quelles que soient les épreuves sur mon chemin, ma vie est dans tes mains. En Jésus, je me releverai. Avec lui, j'y arriverai. Quelles que soient les épreuves sur mon chemin, ma vie est dans tes mains. Oh, je sais, je peux me relever. Je suis sûre, j'y arriverai. Oh, quelles que soient les épreuves sur mon chemin, ma vie est dans tes mains. En Jésus, je me relèverai. Avec lui, j'y arriverai. Quelles que soient les épreuves sur mon chemin, ma vie est dans tes mains. Je sais, je peux me relever. Je suis sûre, j'y arriverai. Quelles que soient les épreuves sur mon chemin, ma vie est dans tes mains. En Jésus, je me relèverai. Avec lui, j'y arriverai. Quelles que soient les épreuves sur mon chemin, ma vie est dans tes mains. Zay ilay onjany fanantenana. Ma vie est dans tes mains. Ma vie est dans tes mains. Oh Jésus, ma vie est dans tes Fahaiza miaina, Mampirindra ny fiarahamonina. atolotranao ny arabo mampirareintsoa ary misaotranao a mampiatranao anay amin'ny alalan'izao onjapeo zao. Ny namanao lantoary misy atsoely a no mitafa aminao a namana samma no eo amin'ny lafiny teknika. Matetika no misedra fahasairanana ny ray aman-dreny eo amin'ny fanabeazana ny zaza eo anatrehany, ka tsy mahafantatra itsony a hoe inona no azo atao sy ny tsy azo atao. Ka amin'ity anio ty a dia reto a misy atao hoe didy folomy fanabeazana atolotranao a izay anampy anao eo amin'ny fanabeazana ny zaza. Ny voalohany amin'izany a dia ny hoe ny zaza tenenin-dava dia tia mamalivaly. Raha tianao zany ny tsy valivalian'ny zaza dia tsara raha tsy tenenin-dava izy fa ataondre mandeha ihany a izany dia ampy azy zay, satria raha teneninao lava izy dia mamaly an-tsaina miteny hoe zay indray ny dady na zay indray ny neny na koa hoe zany foana isan'andro a zany foana ny averimberinareo. Dia fiteny ohatr'izany zany de efa foronony any an-tsaina any ary avaliny anao ihany koa zany teny zany. Ary indraindray aza dia tsy haino zay lazainao intsony izy fa minima nampitsofona, fa raha ohatra ka tianao dia azo atao tsara ny mifampiresaka amin'ilay zaza dia mbola tsy misy ny olana, ary atao zany fifampiresahana zany tsy amin'ny alalan'ny fibedesana fa fifampiresahana amin'ny fo tonya tsotra, dia amin'izay a no mampiditra zay zavatra tianao ataon'ny zanakao ianao.
ny faharoa ny zaza kapohin-dava dia lasa mpiady lava. Indraindray ianao dia gaga fa lasa mpiady amin'ny ankizy ny zanakao izay toetra tsy nananany teo aloha, dia manontany teny ianao hoe fa naninona izy no lasa mpiady lava. Dia fantaro ary aoka ianao andiny tena fa mety ny fikapohana nataonao azy no nahatonga azy ho mpiady lava. Ka raha tianao ny tsy hiady lava ny zanakao dia tsara raha tsy kapohan-dava fa anaro amin'ny fahalemem-panahy izy ary atao amin'ny alalan'ny fifampiresahana matetika aminy izany fananarana izany. Fahatelo, ny zaza voasazy lava dia mihevitena ho diso lava. Ny fanasaziana ny zaza matetika, izany hoe sazy lava izay atao amin'ny zaza anankiray dia manala ny fahatokisan-tenany sy ny fahakafizany ny tenany ary mahatonga azy hanamelo-tena lava. Ka amin'izay rehetra ataony dia everiny hoe tsy mety mandrakariva zany ataon'izany ary mihevitra izy fa diso foana amin'izay ataony. Koa tsara raha tsy saziana lava ny zaza, fa raha tsy maintsy atao izany fanasaziana izany dia aoka tsy atao matetika fa aleo soroana amin'ny fampiresahana aminy teny-bola aty aloha aty zany, dia amin'izay fotoan'izay tsy ho simba ilay zaza satria manimba ny zaza ny tsy fananany ny fahatokisa-tenany sy ny fiviran-tena ho diso mandrakariva. Faefatra, ny zaza hinoana teny dia mahay mihaino ny hafa. Tsara raha omena sehatra hitenenany sy hilazany heviny ny zaza, fa izany no mitarika sy manentana azy koa hihaino ny hafa. Fa raha tsy henoina izy dia sarotra ho azy koa ny haino ny hafa. Fahadimy, ny zaza ankaherezina dia anana herim-po. Aoka ianao ray aman-dreny zany mba tsy ho sasatra ny ankahery ny zanakao. Eny na dia hoe amin'ny zavatra farany bitika vita ny zanakao aza dia ankaherezo izy, fa iny no mitarika herim-po azy anatratra sy ahavita zavatra sarotra kokoa. Fa enina, ny zaza omena sitraka dia mahay makasitraka. Tsara zany raha ankasitrahana mandrakariva ny zaza amin'izay zavatra vitany, na dia hoe tsy mahafa-po anao azy zany zavatra zany, fa iny no miteraka sy mamolavola azy ahay ankasitraka anao sy ny hafa ihany koa. Fahafito, ny zaza miaina anaty filaminana dia matoky tena. Tsara zany raha tsy korontanina sy asaina miaina ao anaty tontolo fiaino fikorontanana ny zaza, fa mba tontolo feno filaminana mba hahafahany mamboly ny fahatokisa-tena any anatiny any, izay mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fivelarany ara-piaramonina. Ko raha tianao ary ny ananany zanakao fivelarana ara-piaramonina ara-dalàna dia ampiaino ny filaminana ny zanakao. Fahavalo, ny zaza mahatsapa fahamarinana dia anao ny marina mandrakariva. Ianao ray aman-dreny no modelin'ny zanakao, ka arakaraka ny fahatsapana iainany miaraka aminao dia izay ihany koa no avokany eny anivon'ny fiaramonina. Fahasivy, ny zaza mahazo tera dia mahatoky tena. Alaviro ary ny fanebahana ny zanakao, fa derao mandrakariva izy amin'izay kely vitany, fa iny no mamboly ny fahatokisa-tena any anatiny any, ary mba havita zava-dehibe sy ahatratra tanjona ambonimbony kokoa izy amin'izay fotoana izay. Ary ny fahafolo farany dia ny zaza miaina anaty fitiavana dia tia ny manodidina azy. Ka mba hahafahany zaza mitia ny manodidina azy dia tsara raha ampiainina ao anaty fitiavana izy, ka alavirina ny fahankalahana sy ny fanilikiliana azy.
ireo didi folo ny fanabeazan'ireo a no atolotra anao ka inona fa hanampy anao ray aman-dreny anabe ny zanakao izany. Ko raha tianao ny ahita fambeazana ho an'ny zanakao dia mazotoa manao izany fampiarana izany. Faiza miaina mampilamin-tsaina. Izay indray no mahasakazo natolotra tamin'ity anio dia mametraka ny mandra-pioana ho amin'ny manaraka indray. AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena. Ry mpiaino ajaina fa ly miarabanao ary mirarosoanao ao anatin'ity fandaharana ity. Efa niseho tamintsika teto izay nambara ny tenin'Andriamanitra momba ny fahamarinan'i Jesosy fa feno izany fahamarinany izany. Mbola misy zavatra hafa nefa izay tiany Tompo aseho amintsika momba ny fahamarinan'i Kristy io. Ao amin'ny Romanina toko 7:1-20 sy 2:20. Fa ankehitriny dia efa naharihary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra, tsy amin'ny lalàna nefa fambarany lalàna sy ny mpaminany, dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoana an' Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino. Fahamarinana avy amin'Andriamanitra indray izany no ilazana ny fahamarinan'i Jesosy. Fa ankehitriny dia efa naharihary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra, dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoana an' Jesosy. Ity fahamarinana ity zany dia avy any ambony any no nisy azy. Jaona toko 7:1-30 dia misy izao teny manaraka izao: izay avy any ambony dia ambony izy rehetra, ary izay avy amin'ny tany dia avy amin'ny tany, ka ny momba ny etỳ tany ihany no lazainy. Izay avy any an-danitra dia ambony izy rehetra. Fahamarinana avy amin'Andriamanitra avy any ambony ka ambonin'izy rehetra, avy any an-danitra ka ambonin'izy rehetra. Fa izay avy amin'ny tany dia avy amin'ny tany, ka ny momba ny etỳ an-tany ihany no lazainy. Mazava tsara mihitsy ny amin'ity fahamarinan'i Kristy ity, fahamarinana avy amin'Andriamanitra, avy any ambony ka ambonin'izy rehetra, ary avy any an-danitra ka ambonin'izy rehetra. Misy teny hafa koa izay milaza ny amin'izany fahamarinana avy amin'Andriamanitra izany. Galatiana toko 4 ka ny 4 sy 5. Fa rehefa tonga ny fotoan'andro dia nirahan'Andriamanitra ny zanany nateraky ny vehivavy, nateraka tao ambanin'ny lalàna, hanavotany izay ambanin'ny lalàna, mba handraisantsika ny fananganananaka. Izy io dia nirahan'Andriamanitra. Tonga ny fotoan'andro dia nirahan'Andriamanitra ny zanany nateraky ny vehivavy. Fahamarinana avy amin'Andriamanitra, nirahan'Andriamanitra ny zanany
nateraky ny vehivavy anavotana izay ambany lalàna mba handraisantsika ny fananganananaka. Tamin'ny alalan'ny hiraka amin'ny mazanak'Andriamanitra azy, izay ny rahany rainy no fahamarinana avy amin'Andriamanitra ity fahamarinan'i Jesosy ity. Hebreo 10 ka ny 5 ka hatramin'ny 7. Koa no niditra tamin'izao fiainana izao izy, dia nanao hoe ny fanatitra alatsadra sy ny fanatitra hoanina tsy mba nilainao, fa tena no namboarinao ahy. Ny fanatitra odorana sy ny fanatitra noho ny ora tsy sitrakao, dia hoy izaho, inty aho tonga ao amin'ny oronam-boky no nanoratanahy hanao ny sitraponao Andriamanitra. Ny tompo zany amin'ny mahafahamarinana avy amin'Andriamanitra azy, dia niditra tamin'izao fiainana izao, rehefa avy any ambony, avy any an-danitra, ka ny rahany rainy, ny zanany, dia niditra tamin'izao fiainana izao, ary tena no namboarina ho azy, ary hoy izy, inty aho tonga ao amin'ny oronam-boky no nanoratanahy hanao inona? Hanao ny sitraponao Andriamanitra. Izany no filazana sy fanambarana ny amin'ity fahamarinana avy amin'Andriamanitra ity. Avy any ambony ny rahany rainy, ary niditra tamin'izao fiainana izao, nanamboarana tena hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ho anisa moa izany rehetra izany, fa ankehitriny dia efa nahariary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra, tsy amin'ny lalàna nefa fa ambarany lalàna sy ny mpaminany, arak'izay voasoratra ao amin'ny Romana 7:1-20 atsika fa verina indray, dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra ho an'iza amin'ny finoana an' Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino fa tsy misy hafa. Izy ity zany dia fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoana an' Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino. Ho antsika izay rehetra mino io fahamarinana avy amin'Andriamanitra avy any ambony, nanarahany ray ny zanany, hanavitra izay ambany lalàna, nidiran' Jesosy tamin'izao fiainana izao, nanamboarana tena ho azy hanao ny sitrapon'Andriamanitra, dia ho antsika rehetra izay mino izany fahamarinana avy amin'Andriamanitra izany. Hivavaka isika. Irainay tsara any an-danitra, indreza ny teninao, fa ny fahamarinana avy aminao dia ho anay. Rehefa natanteraka ny iraka ny zanakao, ka tonga taty ambony tany, nanamboarana tena, ary tonga anao ny sitraponao, dia indro fa azonay atao ny mandray am-ponoana ho anay zany fahamarinan'Andriamanitra izany. Toano sampahirezo izay mba handray amin'ny pahatsorana sy am-ponoana zany fanomezan-dehibe izany, dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra, ny fahamarinan'i Jesosy izany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ambassadora Marina lanura isiku azuni jutanako
fanahitako ny fiadanambo tiako sady mamiko fanazavana ny lalako sady nalova ny fiainako sambatra fiady nazoantoka fiarovana tsara toko fiarovana tsara toko tiako sady mamiko fateny mami ny teny naoso mahafaly ny fo warano miboka tsioritrako kanto tena fatratra mamelonaina rareraka sy mampitraka ratrotratra fanantenana hoany orifo ketena tsara toko ketena tsara toko kanto tena fatratra ianao jesosy lalana sy fahamarinana ianao no fiainana zoantoka izao manarakana. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re mankasitraka ny fahaliananao hatrany manaraka ny fandaharana asa sy tontolo iainana vokarin'ny AWR na ny radio ny feon'ny fanantenana namanao fanja no anatotosany fandaharana eto miaraka amina aritiana isahana ny lafin'ny teknika koa dia manasanao aritra iaino hatramin'ny farany. Anisan'ny voly mora ambolena azahoam-bola ary sakafo tsara ihany koa ny petsay hoy isika. Misy karazany 4 izy ireo izay azo volena eto amin'ny tantsika. Eo ny laniera hoy isika, eo ihany koa ilay mitambatra mafy ny vodiny, eo ihany koa ilay beravina na mpeladravina, dia eo ihany koa ilay karazana petsay izay malaky vokatra nefa tena mahatohitra aretina. Ireo karazan'ireo izany dia mety ary azo volena eto amintsika. Anisan'ny ilaina ny fomba fikarakarana ny tany izay ambolena na amindrana ny zanakapetsay rehefa avy teny amin'ny tany zanakanana izy. Nefa azo volena mivantana ihany koa ny petsay raha tsy afindra. Anisan'ny fepetra takiana mba hampahomby ny famokarana amin'ny petsay ny fikarakarana ny tany izay amindrana ilay zanakanana. Efa nampianarina antsika tany aloha fa tsy maintsy karakaraina ray volana mialoha na mihoatra n'izay aza ny tany izay amindrana ny zanakapetsay. Asaina lalina izy dia avela eo mandritry ny ray volana mialoha. Ny antony moa izany hoy isika dia mba hahafaty ireo aretina na ny bibikely izay mpanimba ny voly mba ho azony rivotra tsara, ho azony masoandro tsara zany ny tany izay ambolentsika. Izay no antony. Ny zezika kosa dia amin'ny fotoana fambolena izay vao apetraka. Rehefa voakarakara ray volana mialoha zany ny tany dia tonga ny fotoana izay amindrana ny zanakanana dia apetraka ny zezika.
milohan'izay dia vakivakiana madinika tena atao madinika dia madinika izany aloha ilay tany ary alamina tsara avy eo dia aparitaka ny zezika ka ny zezipahatra na ny komposta dia mety avokoa ho an'ny volom-petsay ho an'ny tany mirefy 10 metatra toradroa dia tokony ho komposta malemy na zezipahatra 500 kilao no sahaza ho an'izay velara-tany izay komposta malemy 500 kilao ho an'ny tany 10 metatra toradroa. Raha kelikely kokoa nefa ny velara-tanitsika dia mety ihany koa izany ny mampiasa ny zezipahatra na ny komposta saingy hafatra amin'ny gony ka ho an'ny tany mirefy 2 metatra ny sakany ary 5 metatra ny halavany dia zezika 2 gony peka no sahaza ho an'izay velara-tany izay. Dia anjarantsika izany ny mandanjalanja ny abetsaky ny zezika arakaraky ny habean'ny tany izay amindrantsika ny zanakanana. Izay izany ny fomba fikarakarana ny tany. Tonga indray kosa ny fotoam-pamindrana. Tsotra ny fepetra-takiana. Voalohany indrindra hoy isika rehefa manana raviny 2 na 3 eo ny zanakapetsay dia azo afindra izy izay. Kanefa mialohan'ny hamindrana azy eo amin'ny tany izay ambolena azy dia tondrahana aloha ilay tany izay namafazana alohan'ny anongotana ny zanakapetsay. Tondrahana adiny 2 mialoha aloha izany ilay zanakanana mialohan'ny anongotana azy mba ho afindra eo amin'ny tany izay ambolena ny petsay. Etsy andanin'izay dia volo manara-tsipika moa izany no ataontsika amin'ity fambolena ny zanakapetsay ity dia manao tsipika izany sika ka tokony ao amin'ny 520 ka hatramin'ny 30 santimetatra eo izany ny halavan'ny tsipika tsirairay na manaraka ny lavany na manaraka ny sakany mba hametrahantsika ny zanakanana. Izay izany ny elanelan'ny tsipika 520 ka hatramin'ny 30 santimetatra anoany dia eo amin'io tsipika io no apetraka ny zanakapetsay ka 520 ihany koa izany na 30 santimetatra ny elanelany zanakapetsay tsirairay avy izay apetraka eo amin'ilay tany fambolena dia atao diam-panorina ny fomba fambolena azy. Izay izany ny fomba fambolena azy. Raha ohatra kosa ka tsy namindra isika fa avy hatrany dia namboly dia atao toy izay ihany koa izany ongotana avokoa izany izay petsay mifanety rehetra dia atao 520 santimetatra na 30 santimetatra ny elanelany zanakapetsay tsirairay avy. Na ianao izany mamindra na ianao tsy mamindra dia mitovy foana izany ny fepetra arahana volo manara-tsipika 520 ka hatramin'ny 30 santimetatra ny elanelan'ny tsipika sy ny ametrahana ny zanakapetsay ary atao diam-panorina izy amin'izay fotoana izay. Fa izao kosa mitadidiana mialohan'ny ametrahana azy eo amin'ilay tany ambolena rehefa ongotana izany ilay zanakapetsay dia tapahana aloha ny rayam-pahatelon'ny ravina sy ny atsasaky ny fakan'ilay zanakapetsay izay vao ambolentsika eo amin'ilay tany izay ambolena azy ny zanakapetsay. Tapahana ny rayam-pahatelon'ny ravina sy ny atsasaky ny fakan'ilay zanakapetsay izay vao volena eo amin'ny tany izay ambolena azy izany ny zanakapetsay atsika. Rehefa vita izay dia totofana hatreny amin'ny fotony ilay zanakapetsay dia tsindriana tsara amin'ny tongotra ny tany mba ho mafy tsara ary avy eo dia tondrahana amin'izay ny zanakapetsay. Rehefa vita izany ny fambolena dia totofana hatreo amin'ny fotony dia tsindriana tsara amin'ny tongotra ny tany izay tsika vao manondraka ilay zanakapetsay. Marihana kosa nefa fa tsy ny raviny no tondrahana eto fa eo amin'ny vodin'ny petsay na ny tany manodidina azy iny izany no tondrahantsika manomboka izao fa tsy ny raviny no tondrahana. Izay izany ny fepetra ny famindrana ny zanakapetsay. Ary ny tsara indrindra dia asiana aloka izy rehefa voafindra. Asiana zavatra izany manalokaloka eo ambonin'ny zanakapetsay rehefa voafindra mandra-pahatanjaka ilay zanakapetsay tsara izay vao esorina ny aloka.
ireo izany ny fepetra tsotra nefa azo ampiarina ho amin'ny famindrana ny zanakabetsay sy ny fikarakarana azy. ry tantsa sady manatsara ny tany no miaro amin'ireo bibikely sy aretina samihafa ary azombokatra betsaka sy tsara ny fanarahanao ireo toromarika manara-penitra koa ampiaro avetrany zany. andao iasy tantara ny soratany fanjaniaina andrenesanao any zoanitra Joseiva ary Rila. Fitaizandray ry paskeliny ny ty famindranao ty a. Malakilaky raha matoty fa lozanao midoladola salamin'io a. Tsy ho vity eo an'iny asy. Efa mandeha rangaha ty fa aza mandodona be salamin'io ka. Kara zao ny fandehanao de tokony ny aingadiny 2000 tany an-trano ianao. Ka ty zipoko ty mihitsy ny mahasosotra fa mitady ho tatajaitra le daka ny raha vao manao dingy andavako. Fangamo tsy nitady an'iny zipo fantezi iny no nampifamaly antsika tany an-trano ka. Salan'ny hoe tsy misy akanjo afa-tsy reny ao am-bata. Andeam-bolo no antondika reny no anaovana. Fa maninona raha le zipo tango sy le maitso be ketrona be iny no anaovany. Iny anie rangaha ty le rovitry ny rayon bisikletanao tamin'ny herinandro e. Ka maninona raha nyzairina fenao ve tsy mpanjaitry. Zao la ny andro miandry andra-pasikalin'ny ety andalana fotsiny. Tahaka izay efa navita. Mandeha any ianao rehefa maika. Tonga de fitao daholo izay vitanao any fa nga fidinao azy ao. Zay mahavoandra-pasikalinina. Inone? Za zany a sady nisy zezika no anondraka no. Zany ve tsy ho vitanao e? Ay, tsy maninona fa karakaraiko zany ny tany amindrana ny zanakanany. Tonga de afafika ny ko ny zezika de efa ritako avy hatrany ko ny tsipika metrahana ny voly. Anjaranao zany ny mamindra ny zanakanana. Fa nahoana raha fa madika ny asa rangaty a? Zay fotsiny kosa ve no anjaranao? Zay anie raha matoty no asa voalohany atao milohan'ny famondrany. De iandry ny sitraponao midoladola salany dokotra eto. Aleo ande fa raha enao no andrasana de tsisy raha vanina eto. Tsy miova mihitsy le raha matotika. Eto ny sobika anao. Io lasa. Manao anazy za masosy pasikalinina. Maimaika ho aizinareo ro zany no misaradalany. Manao hoana ringiara zafy a. Ka andeha mindra zanakanana io ringia ty a. Hitako efa vonimbonina mihitsy le tany amindrana azy eo ko hitako maharaka tsara ny fepetra ny fambolenina mihitsy nareo ka. Zany ve ringiara zafy? Ka tsy efa ho ray volana meloa na maherin'izay ny esanareo an'io tany amindrana zanakanana io raha tsy diso ny fitadiako a. Zay mihitsy kia. Ary efa nasaiko lalina araky ny fanazavanga mihitsy anie izy io e. Ho azon'ny hafanana sy ny rivotra minona ny bibikely sy ny aretina ampanimba ny voly. Tsy atoro an'izany mihitsy nareo mivady. Azo antoko any fahombiazana. Efa tazako maly ariva fa efa voavakivaky madinika de madinika mihitsy ny baingako. Sady voalamina tsara mihitsy izy ao. De hoy aho hoe amindra zanakanana ary za masoa zany. Ka zay anie ringia ty ny mahamaimaika io e. Zao atoandro fiterinona eo ka ilozan'ny ombo miaka. Zay aloha. Atoandro famindra zanakanana ka lozan'ny fotoana miaka. Tsisy zava-bita fa simba ny programa. Hitako za masoa no maimaikako. Zezika ane sisa no afafy de afindra ny anana. Aza adiny fotsiny ny fatranjezika. Zezipahatra na komposta malemy 500 kilao. Ho an'ny tany 10 metatra toradro io. Desa za mata ohatra nga fa tadidiko tsara mihitsy zay kia.
eny ary fa mahavitabery zama ary ndeha etsena nga sa hiakatry paskelinna fenao ireny ariny de tsena mihitsy angano fahitanga azy io raha zafya cheve vavy menjaika andeha ka hoe ataovy ze mety ry paskelinna fa iza masoa ve ahagaga fa any atsena kosa ve de hitovy anoany atsay fa zay no mahavoanynga mazotory anareo mivady fa hamonjy olona kely ary ampiviliana aloha eny ariko misaotra ringa odre ary nakay sary zamasoa nefa navelany eto daholo no ny fitaovana rehetra zamasoa ato ambadikiny tarika ato a fa aza de mitabataba be raha matoty odre angatsy nafindry reto zanakanana ary zama to nitondrahanao fotsiny zanakanana de lozanao mandrary ty tafo-bozaka kelinao ty de atao inona indray zao io enao very zama de or pascaline inone atao tafony zanakanana voafindra rehefa aveo mba azo alokaloka no antony anaovako an'io ry pascaline fa tsy misy mandany fotoana fahatany ito miandry anao ny tena mandany andro zao vo tonga fa lozana minjaiky am'ty jipo fantezi zay lahara-pahamehana ny alory zama mifonjeny aizany angady kely amindrako ny zanakanana fenao io ve mba matadidy ze nazavaina taminao sa makaizany sainao manaraka fepetra daholo ny fambolena atao eto fa azamanaonao foana ary pascaline tsy maintsy tondrahana adiny ray meloa ny zanakanana melohan'ny anongotana azy ka anondrahana azy eo amin'ny tany fambolena tadidinao tsara zay ay tokoa moa mbola tsy ampy adiny ray zay de tsy manondraka tsomy ve rehefa tafafindra ny zanakapetsay tsy maintsy manondraka ary pascaline saingy zao ny vodiny nitondrahana fa tsy ny raviny tadidio tsara zay eny re inona ary no ataoko eto zaniko amarana nytia fa enao indray no mba manorotra ny tsipika metrahana ny zanakanana amin'io vala anankiray io am'izay tena tadidinao tsara ny fomba fanaovana azy aizany tady fa vitako vetivety raha izany de firy moa zany ny elanelany tsipika tsirairay sa zay anaovako azy eo de mety avokoa pascaline ahoany 5 ka hatramy 3 centimetatra ry no elanelany tsipika tsirairay na manaraka ny lavany tanimboly io na manaraka ny sakany fa ny tsika nataoko 3 centimetatra ny elanelany tsipika am'izay nyaina tsara ny zanakapetsay tsirairay ry zay rehefinao zay zany no arahako de aleo zany manongotra moa zamasomo mamboly sa aleo mety daholo ry fa zao rehefa voongotra ny zanakapetsay de tapahana aloha ny ray apahatelo ny raviny reo raviny roa na telo maniry reo ve de tapahana toy izay ihany ko ny tsasaky ny fakany zay vo atsatoka eo amin'ny tany fambolena azy de atao dipanorona ny fambolena azy ary pascaline so manaonao foana eo ndray tienao de io 3 centimetatra io zany ny elanelany zanakapetsay tsirairay azoko tsara zay de totofana tsara hatreo amin'ny fotony ny zanakanana tadidio tsara zay enery pascaline eny re rangaty de tsy ndrina tsara mitongotra ny tany aveo zay voatondrahana azo antoka fa mahatsindry tsara ny tany raha io tongo be any zamasoa io ka tandreny fotsiny sao vo hitsaka ny zanakanana fakaizany abe an'ireo fa azamana tsara teny eo ry pascaline inona zaza le lamba 3 amby 4 pointurako de efa mety
fa nindra-pasikelinina 2 voomby ny tongo beny io ese tadidiko mihitsy tamin'ny mariage tsika miasa tao laona vo nahita kiraro sazany io sofa nisy andrakolody mpanao kiraro maty anina fa ratsy zany a dia nandeha tongotrako nahita tsy nitsikeran zaniko zao vo hoe efa mifanaraka mitsene zasy mbelo anadanao tamin'iny efa samy vonina mpindrana ny kiraro daholy ny azy a le kiraro fotsy sada somary lava aloha iny ny andray a le tamin'ny soratry tsika iny maty tsy mba somary fohifohy nefa bebe velarany miasa tao rangatya iza moa no ahitan'iny ao anaty akanjo lava ao le bakiraro fotsy matevina be reny no anaovana de efa marienina sama ay zany nampikakakakanareo lahy tamin'ireny reto tena tsy miasa tao ry zama fa zamody zazy eo a ody aiza kosy zaniko mitete mihitsy ny ranomasoko le retsika ny ianao ranomaso efa tinao ihany niny nampatsiany efa lasa tyo miasa tao ry zama ka andao amindrana nam'izay tsika rofa efa vity reto oka zay hoa de rehefa farany zany vo apetraka reto alokaloko reto rehefa vofindra ny zanakanana zay vo apetraka ny alokaloka andao iase andao ry taontsa sady manatsara ny tany no miaro amin'ireo bibikely sy aretina samihafa ary ahazombokatra betsaka sy tsara ny fanarahanao ireo toromarika manara-penitra ko ampiaro avetrany zany dia manasanao indray mba hanao fampiarana amin'ny zavatra izay nentina tamintsika teto hita ny asantsika tsirairay avy anie ilay andriamanitra raintsika ao an-danitra tompona andraikitra ny fandaharana asa sy tontolo iainana namanao Elion Andremitansoa mastoa akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'y awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isanandro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana mpifaliana no iarako amin'ondre ry mpiaramianatra ny soratra masinamiko miarabanao amin'ny anaran'i jesosy ny namanao ry sarandrenjatovo ary manasanao mba holiana trany amin'ny fanaranany lesona izay hoentina eto anatrehano ndray amin'izao fotoana izao iara-ianatra isika zay ny tena zava-dehibe iara-ianatra isika ary vokatra izay fiarah-mianatra izay a dia minosomana tena fa hovoaraintsika ny fahamarinana ambaran'ny baiboly amin'ity an'io tia dia nomena ny lohateny hoe ny vatana amin'ny mahatempoly azy ny vatana amin'ny mahatempoly azy manao nandray ny fijeryn'ny baiboly mahakasika an'izay ny vatana amin'ny mahatempoly azy izay vavaka isika
raha eo magasitraka amin'ny fitantananao manana fandaminana mafinaritra mba hatateraka izao fotoana izao. Mitahianao ny fotoana zay arako amin'ity namako mahafinaritra ity, iara-ianatra ny soratra masina zay a, ka oka mifanahinao no ampitetra ny teny ao aminay dia iainanay zay a eo ampiandrasana an' Jesosy Kristy zanakao eny amin'ny raha hoany lanitra. Ka rehefa ho avy izy dia anisany vonony izay a ary tsena an' Jesosy ampifaliana indray a eny amin'ny raha hoany lanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatako izany. Amen. Ny vatana amin'ny mahatempoly azy. Ahoana indray a no fijerin'ny baiboly mikasika an'izay. Tiako hatrano ny manasongadina deniny aty mialofa. Zava-doza no ateraky ny finoana fa misy fanahy tsy mety maty. Misy filozofa grika anankiray a milaza io filozofa io fa ny vatan'olombelona io dia fonja amin'ny fanahy. Tahaka ny fonja zany io vatantsika olombelona io araka ny fampianaran'io filozofa io. Zany hoe ao aorian'ny fahafatesana zany a dia afaka mifonja zay nitazomana azy ny fanahintsika. Vokatryio foto-kevitra diso io, foto-kevitra jentilisa io a, dia maro ny kristianina amin'izao fotoana izao mino fa ny vatantsika dia tranon'ny fanahy tsy mety maty. Ary mandritra amin'ny fotoana voafetra nitazomana n'ilay fanahy ao amin'ny vatantsika. Ary io fanahy io indray a dia hitsofoka indray ao amin'ny vatana amin'ny fananganana amin'ny maty. Ara-baiboly ve zany? Zany ange no vokatry ny finoana fa misy ny fanahy tsy mety maty ao aoriana amin'ny fahafatesany. Zay le foto-kevitra anankiray. Ny foto-kevitra faharoa ananan'ny panteista dia zao: io vatantsika olombelona io indray hoy izy zareo reo a Andriamanitra. Andriamanitra indray io amin'ny panteista. Dia inoan'ireo panteista reo fa mitovy amin'Andriamanitra zany a izao voary rehetra rehetra zao. Ho azy ireo a ny zavatra rehetra dia Andriamanitra. Ary ny tenan'olombelona koa dia ao anatin'izany tontolo antsoina hoe Andriamanitra zany. Ara-baiboly ve zany? Hitanao amin'izany fa voadidin'ny tsangakevitra mifanohitra momba zany lo hevitra zany sika, ka tokony joro tsara amin'izay ampianarin'ny baiboly momba ny toetra ny olombelona. Zay mahatonga antsika mianatra hoe inona no ambaran'ny baiboly, ahoana hoy ny baiboly. Zay ihany. Fa rehefa tsy ara-baiboly a, tonga dia andosiro ialao lavitra. Toy izao mantsy no voalazan'ny Koritianina voalohany toko 9:7-20. Koritianina voalohany toko 9:7-20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana ary? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolon'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra. Ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo, fa olom-boavidy ianareo koa dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Zay ny voalazan'ny baiboly. Tsara ho vakiantsika ihany koa ny voalazan'ny Koritianina voalohany toko 10:1-3. Koritianina voalohany toko 10:1-3 toy izao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy: koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona ataonareo dia ataovy ho voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Reo no voalazan'ny baiboly. Koa raha zay ary no voalazany, dia ahoana zany no tokony hampisy hery miasa mangina eo amin'ny fiainantsika ny fahatakarana fa hay ty vatantsika tia dia tempolin'Andriamanitra, tempolin'ny fanahy masina. Zao mantsy no foronina tahaka ny endrik'Andriamanitra sy araka ny tareny a, Adama sy Eva, hoy ny Genesisy toko 1:5-7. Genesisy toko 1:5-7 sy 7. Zany hoe tsy teo amin'ny toetrany ihany no nahitana an'izany taratra zany fa zao tamin'ny lafiny ara-batana ihany koa. Vokatry ny fahotana nefa dia tsy hita izay endrik'Andriamanitra tamintsika izay. Very tanteraka
ary zay mahatonga an'andriamanitra manao ezaka mafy ary famerenana amin'ny laon'ny io a dia dingana maharitra mandritra ny fiainana ray manontolo ary tsy ho tapitra io a raha tsy amin'ny fiaviany kristy fanondrony ray eny amin'ny raha o any lanitra rehefa ho tafiana ny tsy fahalovana ny mety loha ary ho tonga tsy mety maty a ny mety maty. Izao no nosoratany Jaona apôstôly tamin'ny Gaio namany. Hitantsika ao amin'ny Jaona 7 ny 9:2 zay. Jaona 7 ny 9:2. Ry malala. Mangataka ao mba hambinana sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany koa. Tokony ho averintsika ho toy ny adidy ara-pivavahana koa zany ny fahasalamantsika ara-batana. Nahoana nga hoy isika? Raha ikentsika fa tena iray tsy azo sarana n'olombelona ary koa ny fivavahana dia mafoaka ireo lafiny rehetra amin'ny fiainan'olombelona. Tokony ho tariany ty fitsipika avy amin'ny tsindrimandry ty isika. Zao ny voalazan'ilay tsindrimandry, voalazan'ny Koritianina 1 zay novakiantsika teo. Koritianina 1 toko 7 ny 9:13. Koritianina 1 toko 7 ny 9:13. Na mihinana na misotro ianareo na inona na inona ataonareo dia ataovy ho voninahitr'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany. Tsarovy anefa fa mbola miaina ao anatin'ny tontolo izay ahafahan'ny olona tsara manao izay azony atao kanefa hiaran'ireo vokatry ny toetra n'olombelona mpanota sy ny tontolo feno fahotana isika. Araka izany dia mila matoky an'Andriamanitra isika ary manao izay tsara indrindra azontsika atao ka mametraka eo amin'Andriamanitra ny vokany. Ny tena kristianina, ny tena mpanaraka an' Jesosy dia manome voninahitra an' Jesosy, manome voninahitra an'Andriamanitra amin'izay rehetra ataony, indrindra fa ny fihinana, ny fisotro. Mampalahelo fa fampianarana maro amin'izao fotoana izao no mampianatra. Efa andiovin'Andriamanitra zany efa tamin'ny andron'ny testamenta taloha zany azo hoanina ny zavadrehetra. Tsy ry mpiara-mianatra ny soratra masina amiko. Fa raha manome voninahitra an'Andriamanitra ianao dia mba omeny voninahitra ihany koa. Firifiro moa ny olona izay mijinja amin'ny vokatra ny nataony eny amin'ny fandrianan'ny hôpitaly amin'izao fotoana izao. Efa ny ambanin'ny rangola satria tsy mba niaro ny tena no ho amin'ny zavatra tsara izy. Mampalahelo voafitaky Satana izy ka vokatra izay fitaka nataon'ny Satana zay dia ataony rapa-dango ny zavadrehetra, zay matsiro rehetra, zay rehetra mahafinaritra ny lela rehetra. Zao anefa io vatantsika io dia tadidio fa araka ny voalazan'ny lohateny lesona androany dia zao tempoly izy io, tempolony fanahy masina izy io, tempolon'Andriamanitra izy io, fa tsy sanatria fonja ny fanahy tsy mety maty. Ko raha amin'ny mahatempolon'Andriamanitra ny vatantsika zany dia tsotra ndao hanome voninahitra azy isika. Tsy ampidipidirintsika ao amin'io vatantsika io zay zavatra manimba sy tsy mahamasina ny vatantsika io. Atreo indray mifiarahako aminao manome fotoananao amin'ny manaraka ny namanao Richard Andrianjatovo. Mandra-peona tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.